Ilan'ny komina Ampitatafika Manrakariva ny tale jeneraly ny BNGC nankasitraka ny fahafoizan-tenany ity farany sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy ny ben'ny tanàna ny komina Ampitatafika. Tena olona ilain'ny vahoaka ny tale jeneraly ny BNGC no traikefa ananany ary dia nilona teo akaiky ny vahoaka ny Ampitatafika Mandrakariva ity farany. Sy noadiny ny maire Rady Raparahila ihany koa nankasitraka ny président Rajoelina sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy nanary ity komina ity. Isan-taona nefa dia efa zatra miatrika n'izany tondra-drano izany ny komina Ampitatafika ary ny fokontany Ambohimangidy dia tsy vaky ny fefilo noho ny fiara-miasa sy fanatsarana izany foto-drafitrasa izany araka tamin'ny projet produire sy ny banque iraisam-pirenena. Tsy nisy fananana very ary tsy nisy ihany koa ainana fohy. Toerana roa ny Ampitatafika no mandray ireo trabona hatrany amin'ny fitonjato any ho any dia ny fiangonana iray eny an-toerana ary ny fokontany Falery. Fanometanana tamin'ny komina Ampitatafika ihany koa moa ny zandary sy ny folo alinda tamin'ny fanomezan-tanana ny famonjena ireo olona trabona araky ny tatitry ny ben'ny tanàna hatrany. Ny fiatrehanan'ny fiakaran-drano moa zany dia ny olombelona ny tena lehibe indrindra. Tsy misy ainana fohy, tsy misy ataontsika hoe entana very loatra eto ary ny trabona dia amin'ny toerana anankiroa ny ety amin'ny komina Ampitatafika ny église mormon no aizantsika azy dia eny amin'ny CEG Falerivo. Amin'ny ankapobeny ny totaly isa omaly dia teo amin'ny fitonjato teo no ny ariva. Niakatra vetivety ilay izy satria tany amin'ny telonjato izy ny atoandro dia vetivety teo ny alina dia fitonjato. Eto ny komina Ampitatafika ny vahoaka indrindra ireo trabona mipetraka amin'ny toerana iva dia mampitondra ny fisaorana feno an'Andriamatoa filohan'ny repoblika, Andriamatoa prime ministre lehiben'ny gouvernement, indrindra Andriamatoa tale jeneraly ny BNGC izay tena niaraka taminay nanomboka tamin'ny tapany atoandro mandra-pahalan'ny andro tena nirotsaka tsehatra ary tena niditra tao anatina vedety mihitsy nahaka ny olona ary tena azo lazaina mihitsy hoe tena voafehany tanteraka le asan'ny resaka vona famonjena ain'olona ary resy lahatra mihitsy ny tena naira izay traikefa ananan'izay fa ny olona ohatr'ireny ny tena tadavin'ny tany sy ny firenena mahay mandrindra ary dia mahazo mahatoky ny vahoaka ny Ampitatafika fa andresy lahatra tsika mba tsy hisian'ny resaka hoe sanatria hidirany resaka politika ka misy fanampiana ataontsika hoe mitokana na ataontsika hoe approvisionnement isolé sahala amina komina manakaiky ny komina Ampitatafika dia verina fa rehefa trabona dia samy trabona avokoa. Izay no tenin'ny mpitondra eto amintsika dia aleo mba tanterahantsika mpanatanteraka ray manontolo zay mba tsy hidiran'ny resaka fanavakavahana amin'ny sanatria amin'ny resaka loko politika. Aloha ny abetsaka ny olona trabona tetỳ amin'ny komina Ampitatafika tetỳ dia tonga ny farafahakeliny dia hoe 1400 sinistré fa efa nisy fotoana tetỳ 4000 sinistré tetỳ amin'ny komina Ampitatafika. Ity zany isaorana ny miaramila sy ny tafika kosa ny gendarme indrindra nanampy amin'ny tenanay ny komina. Ity zany no azo lazaina hoe anisan'ny kely indrindra ny trabona teto amin'ny komina Ampitatafika ity taona 2024 ity hatramin'izao aloha noho ny hoe tena hita be le ezaka amin'ilay fanamboarana an'ilay fefilo, hita be koa le asa ataon'ny komina amin'ilay hoe mitsena vahiny. Ray volana alohan'ny fahavaratra ny komina Ampitatafika dia tsy maintsy manao asa tana maro manokatra kanalina farafaratsy ny 12 andro raha kely indrindra amin'ny asa tanana izay andraisan'ireo olona ireo 7,000 ariary isan'olona ny manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro. Dia isan-taona misy an'izay foana be hoe mandray vahiny dia tena nisy akony be le izy tena tsara le izy ary izay nahatonga hoe tena ty taona ity zany ny kely trabona indrindra teto amin'ny komina Ampitatafika. Ny trabona rehetra efa mahazo ny sakafo sahaza. Ny komina Ampitatafika ny ben'ny tanàna nanome sy ireo mpanohana azy. Ny BNGC nanome dia ny ministère population koa nanome. Dia menay moa sakafo manta no raisina dia andrahoana
tsy manana olana mihitsy zay na fandriam-pahalemana na fiarahamonina miaraka amin'ireo trabon'ireo tena milamina be tena milamina zay. Olona tamin'ny fepamaraina dia hitako amin'ny vato fasana koa ankasitrahana eto zany ianareo mpiandraikitra rehetrarehetra izay lohalarana tamin'ny voalohany moa zany dia ny ben'ny tanàna napita-tafika sy ny ekipany zany no anisany nahitana lalana dia teo koa i jeneraly sy ny ekipany rehetrarehetra ihany koa dia tsy tsy sotranareo fa tena mankasitraka ny tompony io momba nareo rehetra tompoko.